miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Positivisme. Ahoana tsara? Izay indray avana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tamin'ny herinandro ambony dia nisy vidéo izay nozaraiko teto amin'ity page ity niresahako ireo le fomba fanao isan-karazany izay mifono saindalan'ny satana. Tena hoe antibiblika, mila hitandremantsika kristianina fa manala antsika amin'ny fahamarinana ao amin'ny Kristy le izy. Dia tafiditra tao anatin'izay iresaka hoe positivisme io. Dia gaga sika. Be dia be ny nametraka fanontaniana hoe ahoana no mahatafiditra ny resaka positivisme ao anatin'izany. Ary azoko tsara mihitsy ilay fanontaniana dia izay no nahatonga an'ity vidéo ity hoe fanampanazavana iresahana fotsiny mahakasika io resaka positivisme io. Satria ny vidéo moa dia eo amin'ny 10 minitra eo ihany ka zavatra maromaro no niresahana tamin'iny fotoana iny dia tsy afaka nivalapatra tamin'ilay fanazavana ny amin'ilay positivisme fa anio zany no hanomezana antsika fanampanazavana mahakasika an'io resaka io. Zavatra tsara fantatsika aloha dia izao izay resaka hoe positivisme zany dia toe-tsaina zany, fomba fijery miabo. Ary zaraiko roa tsara le izy. Misy le positivisme izay azon'ny kristianina atao tsara, izay mitovy lenta amin'ny hoe fampahirezana, fampiononana. Raisinao amin'ny lafy tsara ny daholo zany ny zavatra izay miseho rehetrarehetra. Raha tsy misy ny bus toy izay anao manao hoe eny tsy manino zany fa mba mandeha tongotra koa zany dia mba matanjaka koa amin'izay vaky ny vera toy izay anao hoe eny tsy manino araka zany fa mba hividy vera vaovao koa amin'izay fa ela loatra ireny vera ireny. Zany hoe fomba fijery zany, toe-tsaina zany mandray ilay zavatra mitranga ao amin'ny lafy tsarany. Izay dia tsy olana mihitsy, tsisy maharatsy an'izany mihitsy ary tsisy fandrarana an'izany mihitsy ao anatin'ny soratra masina. Azontsika kristianina atao tsara mihitsy no mandray ny zava-misy amin'ny lafy tsarany. Ary na dia ny Romanina 5:9 aza dia milaza ny amin'ny hoe ny zavatra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Efa toe-tsaina miabo zany. Fa tsy izay no niresahako tamin'iny vidéo iny fa le positivisme anankiray izay ho resahako eto dia le positivisme izay mitovy lenta amin'ny famonjena mihitsy le izy. Misy finoana milafika mihitsy ao ambadika le izy. Malaza be mihitsy ary miparitaka any amin'ny Facebook ihany, any amin'ny internet ihany amin'ny hoe ny herin'ny positivisme. Dia hoe le positivisme amin'izay fotoan'izay zany lasa ohatran'ny hoe vahaolana mihitsy amin'ny zavatra izay mitranga hatramin'ny addiction, hatramin'ny zavatra rehetrarehetra dia hoe io fomba fijery io no anafahana ny olona, hamonjena ny olona amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Dia hoe raha misy zavatra tiana ho tanteraka amin'ny fiainanao dia tinono le izy zavatra fehezanteny miabo. Ohatra zany ampianarina mihitsy le olona hoe zavatra miabo tononona dia tanteraka eo amin'ny fiainanao le izy amin'izay fotoan'izay. Tahaka ny hoe tsara ny fiainako, mahafinaritra ny fiainako, mifankatia izay menakavy. Raha tiana ho tanteraka zany izy dia tonononao zany izay fehezanteny miabo zay. Efa misy finoana milafika ary havana ao ambadika zany. Fa tsy mijanona hoe fampahirezana mihitsy zany, tsy resaka fampiononana zany fa tena famonjena le izy. Misy resaka finoana milafika mihitsy ao ambadika zany. Ary zay no saindalan'ny satana satria mila antsika hiala amin'ny fahatokinan'Andriamanitra fa lasa hientehatra sy hatoky ny tenantsika isika. Iza moa ianao no manana fahefana ka hiteny ny amin'ny hoe mahay ny zanako, fankatia izay mivady dia hoe tsy maintsy ho tanteraka izany zavatra izany. Dia mino ianao ho tanteraka izany zavatra izany noho ny herin'ny teninao. Tsy manana fahefanany amin'izany tsika ry havana fa manjary lasa maka ny toeran'ny Jesosy Kristy isika. Ary raha ohatra ka izay izy dia tsisy ilevana tsony fivavahana izany fa ianao ihany izany no miteny an'ilay izy dia tanteraka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izay no mahatonga ana miteny amintsika hoe avily tsikelikely sika hiala amin'Andriamanitra dia hifantoka amin'ny herin'ny tenantsika. Tafiditra amin'ny resaka hoe mind power sy ny sisa reny. Dia izay no hoe mila hitandremantsika kristianina. Eto ary havana dia hiteny amintsika kristianina fa ny antsika kristianina Jaona 5:10-5. Raha misaraka amiko ianareo sisa ny tompo dia tsy mahay manao na inona na inona. Izay ny antsika ny bazy. Izany hoe ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy ao amin'ny tompo daholo. Fa raha vao tsisy ny tompo dia tsisy dikany. Rien sans Dieu. Zay ny antsika ny fomba fijery. Dia ny dikan'izany dia izao ninona ataonareo izy dia ataovy amin'ny anaran'ny tompo. Ry Paoly anie raha niteny hoe mahay ny zavatra rehetra, efa fomba fijery miabo zany. Fa izao tsy niteny mihitsy izy ny amin'ny hoe mahay ny zavatra rehetrarehetra dia amin'izao fotsiny hoe ao amin'ny mampahery ao amin'ny tompo zany ny anoanany izy. Ary fomba fijery ao amin'ny tompo io rehefa jerevanao ny soratra masina dia tena zavatra nivoizin'ny testamenta vaovao io fa itsika ny tsy maharaka an'ilay izy. Fa izao tontolo izao ty efa te hiala amin'ny tompo mihitsy, fa te hanao ny zavatra rehetrarehetra, te hanome ny solution ny zavatra rehetrarehetra, tsy misy an'Andriamanitra izy. Ny antsika dia izao jerevy tsara fa ry Paoly
na mifampiarahaba izy dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Kristy. Manao veloma aminareo amin'ny anaran'i Kristy. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Fifaliana mifalia ao amin'ny tompo. Mahatoky anareo zay ao amin'ny tompo. Manekeny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo. Mitombo tsara ao amin'ny tompo. Raiso ao amin'ny tompo izao fifaliana izao. Izao tontolo izao raha mitenina amin'ny fifaliana toy hoe mifalia, be happy, zay fotsiny ny azy. Fa ny antsika kristianina dia ozy hoe zay tsy afaka hifaly zany raha tsy fifaliana ao amin'Andriamanitra. Ny fifaliana ao amin'Andriamanitra no fifaliana zay tononontsika amin'ny olona dia hoe mifalia ao amin'ny tompo. Raha mirarisoa olona ianao, raha mitsodrany olona ianao aza sarahana amin'ny Kristy mihitsy fa andao ataontsika kolotsaina mihitsy hoe ao amin'ny tompo ny zavatra rehetra. Fa raha tsy zany ianao dia very. Fa izao tontolo izao tia efa tehiteny izy manao hoe tsisy izany resaka fivavahana zany fa ny sainao no mitondra ny zavatra rehetra ary efa tafiditra hatrany am-piangonana io ry havana. Efa be deaibe ny mpanompon'Andriamanitra izay tafiditra ny resaka psikolojia moderna io ka na mitoriteny azy izy dia efa tsy tafiditra intsony ilay herin'ny Kristy amin'ny zavatra rehetra fa toy izy manao hoe miankina amin'ny sainao ny zavatra rehetra ozy izy. Fa tonono fotsiny ozy izy izay zavatra tianao ho tanteraka eo amin'ny fiadanao. Izay le fomba fijery positivisme izay no tena toeriny tenin'Andriamanitra, antibiblika zany. Ary tsy mety amintsika kristianina ka mila hitandremantsika mihitsy. Dia mila mandinika atsika, mila mieritreritra atsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zay tiako hanambarana anazy zany dia izao misy karazany roa, le positivisme, ny anankiray dia ilay resaka hoe fampiononana, fampahirezana, raisinao amin'ny lafitsara ny zavatra rehetrarehetra, tsisy olana mihitsy zany azonao atao tsara zany. Fa ny anankiray dia ilay misy finoana amin'ny lafika mihitsy ao ambadika ilay izy dia ny amin'ny hoe lasa famonjena mihitsy izy ka zay zavatra tononinao fehezanteny miabo tononinao dia ho tanteraka amin'ny fiainanao mihitsy, ataonao rivotra iainanao ilay izy. Tsy mandana fahefana amin'izany ianao fa raha hiteny ianao manao hoe mahay ny zanako dia tsy izay ny antsika kristianina fa zao tontolo izao no manao an'izany satria izy efa mieritreritra ny tenany hoe izy manana ilay fahefana anaovana an'izany. Fa ny antsika dia hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahay ny zanako, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mifankatia izahay mianakavy dia izay. Niza maka ny toeran'i Kristy eny fa na dia ianao aza dia fa antikristy izay amin'izay fotoana izay, antibiblika izay maka ny toeran'i Kristy. Tsisy afa-tsy Kristy irery ihany no famonjena ho antsika. Dia mirarisoa antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.